mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Falomerabantsika tsirairavindray tonga eto amin'ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity alatsinainy ity efa liananay hatrany koa no mandrayntsika isa-tokantrano. Alohanderantsika ny amin'ny lesona an'io dia ivavaka isika. I Tompoandriamanitra eo mbola velom-pisaoranao izay efa menao an'izao fotoana izao indray fa ny mandinika ny teninao. Tompo, misaotra anao ihany koa izay mihaisy mitantana ary koa miaro ny fiainanay, na fiainana ara-tokantrano io na fiainanao anivon'ny arak'asa io na anivon'ny fiangonana. Mikataka aminao izay mba ho tao amin'ny fanahinao masina hatrany, mba handroso fa tsy hemotra. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe mpanjaka ny Tompo. Mifamatotra akaika raha ny marina dia mifanatitra tsy azo sarahana mihitsy amin'ny Tompo amin'ny maha-mpamorona azy, dia ny Tompo amin'ny maha-mpitondra anazy ihany koa. Ambara amin'ny fomba manetsiketsika amin'ny Salamo 3:7 sy ny 9:10 sy ny 7:70 ilay fanambarana hoe Jehovah no mpanjaka, nefa re ao amin'ny bokin'ny Salamo ny akony izy io. Ny Tompo mitafy voninahitra sy voninahitra ary hery, voadidin'ny rahona sy aizina izy nefa koa mitafy fahazavana toy ny lamba. Io fanoharana io dia manandatra ny hery sy ny famiraparata amin'ny mpanjaka ary nofidiana tsara mba hanehoana ny halehiben'Andriamanitra tsy manam-paharoa izay tsy takatry ny sain'olombelona. Asaika ianao maka ny Salamo 7:70 izay milaza mampiavaka ny fanjakan'ny Tompo ihany koa. Ny fitondran'i Jehovah hozy izy dia aseho amin'ny asany, amin'ny famoronana, ny famonjena ary ny fitsarana. Ny Tompo dia mametraka ny fanjakany amin'izao tontolo izao, ary ny fanjakan'Andriamanitra dia fanjakana mandrakizay tsy manam-paharoa amin'ny hery sy ny fahalehibiazana. Ny fanjakan'i Jehovah dia miorina amin'ny famindram-po sy ny rariny ary ny fahamarinana, ary izany no mampilamina sy mahatonga an'izao tontolo izao hijoro. Ny fanjakan'Andriamanitra dia mampiray mpivavaka ihany koa any an-danitra sy etỳ an-tany ho fideran'Andriamanitra. Salamo maro no mahita ny olombelona rehetra manaiky ny fitondran'Andriamanitra. Tsy ny olona rehetra nefa na ny mpitondra eto an-tany no manao an'izany. Farafaharatsiny amin'izao tontolo izao, ny fanjakan'i Jehovah dia omeny ratsy fanahy lalandava izay mandasy maneso an'i Jehovah ary mampahory ny olona, na dia toerina aza ny fanambina nataon'ny ratsy fanahy sasany sy ny faharipon'Andriamanitra. Ny mpanao Salamo dia matoky ny fitondran'Andriamanitra ary manohy miroborobo ny fanomezan-toky ny fitsarana marina an'Andriamanitra. Amin'ny finoana no ifalian'ny vahoaka an'Andriamanitra amin'ny fitokanana ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny asa fanavotana izay nataon'i Kristy, ary miandry ny fahataperan'ny fanjakana amin'ny fiavian'i Kristy fanondrony. Ary izany tokoa ny reharehantsika fa na dia manjakazaka aza ny ratsy ny aizina eto amin'ity izao tontolo izao ity, dia fantatsika fa misy fahataperany avokoa izy ireny. Fa Andriamanitra sy ny fahatsarany sy ny fitiavany sy ny fahalehibiazany kosa dia tsy manam-pahataperana mandrakizay. Ny rina dia safidy ho amin'ny tsy manam-pahataperana isika ka hatoky sy fitsika amin'ny mandrakariva amin'izay rehetra ataontsika. Vavaka ary isika. Ray ny malala tsara indrindra mbola misaotra anao any amin'izany teninao izany. Misaotra anao ihany koa izay mampiseho anay mandrakariva fa manana ny maha-izy tokoa ny fanjakanao ary tsy manam-pahataperana, satria ianao no lehibe ary mandrakizay tokoa ny fahalehibiazanao. Tompo, mangataka aminao izahay mba volenao saina mahatoky, fo feno fanoloran-tena ary fahendrena ihany koa
mba hafahanay manaiky mandrakariva fa avy aminao ny hery aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.